fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sady lohan'ny fiangonana. Manoloana ny fasana misokatra no ahasabatsika alahelo rehefa mitamberina ao an-tsaina ireo rehetra efa nodimandry. Fa eto koa ny tsy maintsy hanorena antsika ny finoantsika fa tsy ny fahafatesana akory no tompon'ny teny farany fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Fa ny olona tera-behivavy dia visy andro sady votom-pahoriana. Tsemoka tahaka ny voninkazo izy ka janjana ary mielona tahaka ny aloko izy ka tsy mitoetra. Ary nahary feo avy tany an-danitra na hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Jesosy Kristy tompo efa nilaza manao hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana ary izay mino ana dia maty aza dia ho velona indray. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny apôstôly nilaza fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Mandalo izao fiainana izao sy ny filano izy fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ivavaka sika ankehitriny ravana malala ny tapany voalohany teny malagasy, ny tapany faharoa dia amin'ny teny alemanina tahaka ny tany ampiangonana ihany. Ivavaka sika. Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo. Rain'i Jesosy Kristy tomponay ilay mpamindra fo ianao. Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana. Izy ilay ahavelomany minona dia maty aza fa izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy Kristy no efa nampianatra sanay mba tsy alahelo izay efa nodimandry ao aminy tahaka ny sasany tsy manana fanantenana. Ko mitaraina aminao izay ry tompo Andriamanitra eo mba hanangana anay izay maty ao fahotana ho velona amin'ny fahamarinana. Ko rehefa miala amin'izao fiainan'izao zahay dia irinay nitoetra ao amin'ny Kristy tompo antenanay fa hitoerany ny havanay izy nodimandry ankehitriny. Ary amin'ny fananganana ny maty ho raisinay ny fitahiana ho tololona zanaka malalanao manao hoe avia ary zanaka notahinana raiko mandova fiainana mandrakizay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Dia mba omenao anay izany ry tomponay eo hamondrano fo aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy, mpanalala, mpanavitra anay. Amin'ny anarany sy miaraka aminy ho anao aneny voninahitra mandrakizay. Amen. Nachdem es den allmächtigen Gott gefallen hat, unsere Bruder Mox aus diesem Leben abzurufen, befehlen wir in der Gnade Gottes und legen seinen Leib in Gottes Acker, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Manoloana ny Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden. Jesus Christus wird dich auferwecken am jüngsten Tag. Er sei dir gnädig im Gericht und helfe dir aus zu seinem ewigen Reich. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebtet und glaubet an ihm, an mich, der wird nie mehr sterben, oder? Lasset uns beten. Allmächtiger Gott,
Ewiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn Vergebung der Sünden und Rettung von ewigem Tod zugesagt. Wir bitten dich, lass uns die Hoffnung fest und gewiss behalten, dass wir nicht sterben, sondern entschlafen und am jüngsten Tag zum ewigen Leben erweckt werden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und den Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Manolona izao fasana misokatra izao ry havana malala, andeha isika haneo ny finoatsika an'Andriamanitra irahantsika manonona ny fanekem-pinoana kristianina apostolika iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra izay tompo lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Bebe garana mpapotry Pilato mbola tamin'ny asa Izalia maty alaleo entina tany amin'ny fiainantsika sanga tamin'ny maty tamin'ny andro tate miakatra ho any an-danitra tena vaokavan'Andriamanitra ito avy amin'ny vinity tsara ny velona sy ny maty meno ny fanahy masinao ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo anenty sodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray fampionona sy ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina ne ho aminareo sy toetra aminareo mba hampionona sy hampahery anareo amin'ny fahoriana izay mandalo tahaka izao. Amen. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho petraka ao amin'ny toerany ny nofo mangatsika ny tompo lamba iandry ny fitsanganany tena amin'ny maty isika rehetra kosa hira ny hira faharaika ampy fitonjato ny hira ny lanitra tsara tokoa hira faharaika sy fitonjato ho ataontsika ao anatin'izay fikarakarana. Hira ela mitazana tukusi afira lichale Hira iveru uyulama lisakani Hira Hira Semuanya pakai sendiri, bisa tapi tidak saya. Ibu kemudian awal dulu, so